manona ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra manaraka nyity fandaharan'ity androany a. Isaorantsika Andriamanitra manome antsika tombonandro, manome antsika fahafahana manaraka an'izao fandaharan'izao androany. Afahantsika rehetra indray miombopona dia samy lavitra aza dia manana an'izao tambajotro izao sika afaka miaraka eto androany a. Afahantsika mideran'Andriamanitra, afahantsika mandray an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izany. Avy hatrany dia hivavaka dia mangataka aminao aho hoe maka toerana afahanao tena mifantoka. Andriamanitra ho misaotra anao zahay, misaotra anao zahay nomenao fotoana androany afahanay manatontosa an'izao fiaraha-mivavaka izao na dia samy lavitra aza. Misaotra anao zahay mametraka ametrahanao etaeta, ametrahanao faniriana, ametrahanao fikasana ifandray aminao tahaka an'izao anio izao. Misaotra anao ihany koa zahay ny amin'ireto olona izay mety manaraka an'izao fandaharan'izao miaraka aminay eto androany. Misaotra tompony amin'ny crédit omenao azy ireo, misaotra ny amin'ny izay mety hoe connexion omenao azy ireo afahany manaraka an'izao fandaharan'izao, afahany miaraka aminay eto. Ary indrindraindrindra ihany koa Andriamanitra misaotra fa ianao dia eo aminay mandrakariva ary mitarika anay amin'izay tokony ataonay. Androany tarihinao zay ao anatin'izao fotoana izao dia vonona izahay, vonona ny fonay Andriamanitra, vonona ny sainay hiaraka aminao androany. Tsy fihetsem-po, tsy hafanam-po fa tena hoe ny fanahinao no mitarika ny fanahinay satria iray isika Andriamanitra. Misy iry izay ty iarahantsika sy izay rehetra any an-trano any a. Iarahantsika hira androany hoe fahasoavanao, fahasoavanao Jesosy no iainako. Io rery ihany no matoy izao a. Tsy misy matoy izao antsika ry havana fa io ihany no matoy izao ny fiainantsika. Raha mety ianao dia andao ilaza androany fahasoavanao Jesosy no iainako, fahasoavanao Jesosy no iainako. Alleluia. Fahasoavanao Jesosy no iainako, io no matoy izao a. Io no matoy izao a. Tsy no ireo asa vitako, tsy no ireo asa vitako, fa no ilay rano soa, fa no ilay rano soa. Nao merintsika ihany fahasoavanao Jesosy no iainako, fahasoavanao Jesosy no iainako. Io no matoy izao a. Tsy avy amin'izay ataoko Tompo, fa avy amin'izao. Tsy no ireo asa vitako, no ilay rano soa, fa no ilay rano soa. Nantsoinao aho mba hiderana, nantsoinao aho mba hiderana, anandratra anao, anandratra anao. Lazao hoe manantona anao amin'ny fahasahiana, manantona anao amin'ny fahasahiana. Noho ny fahasoavanao, noho ny fahasoavanao. Nao mieritsika hatrany voalohany raha mety ianao dia asandrato ny tananao dia ilaza hoe fahasoavanao Jesosy no iainako, fahasoavanao Jesosy no iainako. Io no matoy izao a. Tsy no ireo a, tsy no ireo asa vitako, fa no ilay rano soa, fa no ilay rano soa. Nantsoinao aho mba hideranao, nantsoinao aho mba hideranao, anandratra anao. Manantona amin'ny fahasahiana tantena.
tsy ny fahamarinanay fa noho ny fahasoavanao. Ao anatin'ny fekira dia hivavakantsika androany. Tsy maninana zany tonkira zany ihany azo anao averinao dia ilazy ianao hoe tompo tsy misy avy amiko no matoy izao aho, tsy misy avy amin'ny zavatra ato anatiko, tsy misy avy amin'ny zavatra ananako nomenao aho, fa avy aminao irery aho. Ianao afaka mitanisa ny zavatra anananao hoe mety manana an'izao sy izao Andriamanitra, fa tsy izany no matoy izao aho. Mety manana ny vola, mety miasa ara-dalàna, mety tsy miasa ihany koa aho, fa izany rehetra izany dia tsy izany no matoy izao aho, fa fahasoavanao irery any. Mety misakafo tsara izay mianakavy, mety mitafy tsara izay mianakavy, mety miasa tsara dada, mety miasa tsara neny, mety mianatra tsara ny zanako dia mahay any am-pianarana, fa tsy izany no matoy izao aho, fa ianao irery any. Tompo raha isaina ny ota, tompo raha isaina miota sista dia raha ho anao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Lazao ihany tompo raha isainao ny otanay tsisy tave. Tompo raha isainao ny ota tsisy tave. Tera ho anao fanirano manady ho anao. Fikira ihany ilatsika fahasoavanao iainako, io no matoy izao, io no matoy izao aho. Tsy no ireo asa vitako, tsy no ireo asa vitako, fa no ilay ranao soa, fa no ilay ranao soa. Nantsonao aho mba hideranao, nantsonao aho mba hideranao, hanandratra anao, hanandratra anao, manantona anao amin'ny fahasahiana tompo, noho ny fahasoavana, noho ny fahasoavana. Ho averintsika hoe noho ny fahasoavana, noho ny fahasoavanao irery any, noho ny fahasoavana. Dia mbola hivavaka tsika androany dia ilaza ianao hoe tompo mety ny zavatra nananako no tanysaiko teo hoe tsy matoy izao aho, fa androany ihany koa dia mahatsapa fa tsy ny fahamarinako no ahafahako manantona anao, ary zany mihitsy nylazain'ny tonkira hoe raha manisan'ny otantsika Andriamanitra dia tsy misy nizaniza afaka manantona na ohatry ny ahoana fahamasinana zany olo zany rehefa jerena mivantana, tsy misy afaka manantona an'Andriamanitra zany. Dia zany no hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra andrano hoe tompo mety mahita ny olona hoe mivavaka, mety mahita ny olona hoe tena tia ny teninao a, mety misy mahita mihitsy aho zany mijery an'izao fandaharana, manaraka an'izao fandaharan'izao miara-mivavaka ao anatin'izao fotoan'izao, fa tsy izany tompo no ahafahako manantona anao, fa ny fahasoavanao irery any. Zany tompo no ahafahanay manantona anao, ary rena ihany koa ary hoe ny etaeta mitoetra atao anatin'ny fonay, ahafahanay tena matsapa hoe mila anao ny fiainanay, dia mbola ilay fahasoavanao miasa atao anatina ihany. Zany androany no manosika anay, androany tena hiantsoantso hoe tompo mila anao ny fiainanay, ianao no antony fiainanay, ianao no
rivotra iainanay. Ianao tompo no afaka mamelona ny fiainanay. Misy iry zay ty rahantsika manao hoe ianao no antony fiainako, ianao ilay rivotra iainako, mila anao mafy aho. Inoko fa itsika rehetra zany iry zany dia irao mafy ao an-tranonao fa izay rehetra teneny io vavantsika io, izay rehetra ambarany etaetany fotsika dia izany no ataon'Andriamanitra amintsika. Angatahako ianao androany hoe ilaza hoe tompo ianao no antony fiainako. Tompo no antony fiainako. Ianao, tompo ianao, le rivotra iainako. Boly ianao, ianao la ihany fiantena. Mila anao antompo. Mila anao, mila anao. Mazava. Ianao, tompo no antony fiainako. Ianao la rivotra Ianao, tompo ianao, le rivotra iainako. Boly ianao, Boly ianao, ianao la ihany fiantena. ianao la ihany fiantena. Mila anao, mila anao, mila anao tompo. ndao lazaintsika hoe mila anao. Mila anao, ny ato anatiko, Ifoko sy fanahy. ifoko sy fanahy. Mila anao, Mila anao, ho Andriamanitra Andriamanitra, amin'izay rehetrarehetra zay momba. rehetra momba ahy. Mila anao, mila anao tompo, maniry mafy anao. Mila anao, Mila anao, mila anao, lazaintsika ihany mila anao tompo. mila anao, ny ato anatiko, Ny foko sy fanahy. ny foko sy fanahy. Mila anao, Andriamanitra Andriamanitra, amin'izay rehetrarehetra zay rehetra momba ahy. Mila anao, mila anao tokoa, maniry mafy anao. Mila anao, mila anao tokoa. Maveritsika hatramin'ny voalohany hoe tompo. Ianao, Tompo no antony. tompo no antony fiainako. Lazao mihitsy hoe ianao rehetra ihany. Ianao, Lay rivotra iainako. tompo ianao, le rivotra iainako. Boly ianao, ianao la ihany fianterako. Mila anao atompo. Mila anao, mila anao, Mila anao ny ato anatiko. mila anao, ny ato anatiko, ny foko sy Mila anao fanahy. fiainako tompo. Mila anao, Andriamanitra, zay rehetra momba ahy. Mila anao, mila anao tokoa, maniry mafy anao. Mila anao, Lazaintsika ihany. mila anao, Mila anao. mila anao, ny ato anatiko, ny foko sy fanahy. Mila anao. Mila anao, Andriamanitra Andriamanitra, zay rehetra momba ahy. Mila anao tokoa, maniry mafy anao. Mila anao, ao anatin'ny mila fekirany. anao tompo. Ao anatin'ny fekira dia ilansika hoe mila anao ny fiainako tompo. Tsy maninona lay tonkira teo ihany no ataontsika vavaka. Tompo mila anao. Mila anao ny fiainako manontolo. Tsy ny zavatra hitako maso ihany no ilako anao fa ny any anatiko rehetrarehetra any mihitsy. Tsarovy ry havana fa misy zavatra be dia be any anatsika any mila an'Andriamanitra.
mila an'Andriamanitra ny etaetantsika, mila an'Andriamanitra ny haintsika. Ary io hainy io dia tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao. Mety tsy voatery hitovy avokoa ny fahatsapantsika rehetra fa azoko antoka hoe tena mila an'Andriamanitra ny haintsika. Teneno hoe Tompo tsy afaka tsapa fiadanana ny haiko raha tsy eo ianao. Be dia be ny fomba mampianatra ahitako fiadanana fa ianao rery ihany Tompo no ilaiko. Mafeno mitondra fiadanana ty anatiko. Angatahako mihitsy ianao amin'izao fotoana izao hoe tsy laza izay zavatra mety hoe manahirana anao aloha, fa ilaza hoe ny haiko mihitsy Tompo no mila anao, ny haiko mihitsy Tompo no miandrandra anao, ny haiko mihitsy ny te andre fitsarana, ny haiko mihitsy ny te andre fiadanana miaraka aminao. Tompo, jereo ny etaetany tsiraray avy androany. Misy amin'ny any tokantrano any Andriamanitra mety tsy mare an'izany fitsarana zany, mety tsy mare an'izany fiadanana zany, fa izany no hitongina sy tena angatahanay aminao androany. Mahatonga anay miantsoantso hoe mila anao zay Tompo, fa ianao ny fiadananao anay. Ka nizaniza miantsoantso, nizaniza nanandratra ny feoany antsoantso tao atokantrano tao, hitanao ny fony mety tsy afaka nira mafy izy, fa jereo Tompo ny fony androany dia fontoso ny fiadananao. Jereo ny fony androany. Araka izany efa tendren'ny rahalahy zany dia ndao lazaintsika hoe indro ao Tompo mila anao. Mila anao mafy aho Tompo. Raha eninao mihitsy any anatin'ny fonao any hoe mila an'Andriamanitra ny foko, mila an'Andriamanitra ny saiko, mila an'Andriamanitra ny fanahiko, dia angatahako ianao hiarahira aminay ihany hoe tena mila mafy anao. Ndao lazaintsika hoe indro aho mila anao mafy aho Tompo. Mila anao mafy aho. Mila anao mafy aho tena very aho Tompo, tsy misy ninona azoko atao raha tsy eo ianao. Angatahako ianao hiainy tsara androany, angatahako ianao hiainy tsara androany fa Andriamanitra dia miaino ny vavakontsika, Andriamanitra dia mandre an'izay zavatra lazainy ny fotsika. Na tsy miteny ary tsika, fa raha ny tsara indrindra aloha dia miteny, fa na tsy miteny azy ianao dia efa fantatra Andriamanitra ny etaeta ao am-ponao. Dia angatahako ianao tena mampiakatra izany etaetanao zany, ilaza amin'ny Tompo hoe Tompo, mety manana zavatra maro aho, mety manana zavatra maro hitan'ny olona ho tsara ety amiko aho, fa tsy mafeno ny fiainako zany. Mety araka ny teniko teo hoe mety hitan'ny olona hoe mpivavaka aho, fa tsy mafeno ny fiainako zany. Mety hitan'ny olona hoe tena tia ny teninao aho, fa tsy mafeno ny fiainako zany, fa ianao no mafeno ny fiainako. Mety mahafantatra tenin'Andriamanitra maro aho, fa tsy mafeno ny fiainako zany raha tsy eo ianao miasa ato anatiko.
ho an'izay rehetra manambady dia lazao hoe tompo reto vady aman-janako reto tsy mahafeno ny fiainako ireo fa ianao no mahafeno ny fiainako. Ho an'izay manana fahafahana miasa tsy mahafeno ny fiainako ny asako fa ianao no mahafeno ny fiainako tompo. Natahaka ny ahoana farom-piainanao androany dia te ilaza androany hoe tsy mahafeno ny fiainantsika izany na tontonontsika na tsy manana na manana indrindra dia andao isa ilaza mihitsy androany hoe tompo na ohatry ny ahoana farom-piainako na ohatry ny ahoana zavatra ananako tompo tsy mahafeno ny fiainako izany fa ianao ririano mahafeno ny fiainako. Ary indrindra ry havana mety tian'ny olona rehetra tsika, mety manana olona afaka mity atsika isika, mety ny olona eo ambany fahefantsika izany, mety ny olona izay mety hoe namolavolatsika izany. Fa lazao hoe tompo ny fitiavanao ireriano no mahafeno ny fiainako. Mety tia ihany ny olona rehetra tsy ho laviko izany, tsy hoe ho ahiloko na ho ataoko tsinitsiny izany, fa ianao reriano tompo no mahafeno ny fiainako. Raha mety ianao dia hiaraka aminay ao anatin'izany vavaka izany izay tsaroanao anatin'izany zavatra ambary izany ihany tenena, tsy maninona tsy voatery ho voalazanao daholo ny zavatra rehetra ambary eto fa izay antom-bavaka tena hitanao mihitsy hoe mifanaraka amin'ny faniriany foko mihitsy izany, tena ilay tiako ambara mihitsy izany dia ambarao amin'ny tompo hoe tsy afaka miaina tsy misy anao, tsy afaka miaina tsy misy anao. Samy mivavaka dia inoy fa tena miaino anao ny tompo. Inoko fa itsika rehetra tirity dia ataovy amin'ny fonao rehetra hoe ry fanahy mpanazava miandrandra anao zahay. Daola zay tsika miandrandra anao zahay, aza ela fatongava tao amin'ny fanahinay mba ho fantatray tompo zay lazay ny teny ary eto lalandava tompo dia lazayntsika hoe ry Jesosy mitenena fa vonona izay ny haino anao andro ry Jesosy mitenena araka ny fombanao aminay zay manantena matre ny fumarary sy manahy fumarary sy manahy batsabo sy antrao tompo zay rehetra te ino androany no fatsisa ane hoy ny olatra
fahavony zay ny haino androany mitenena araka ny fombanao dia ho fantatray mazava ny ambaran'ny teninao ho azonay arak'izay tena tianao ampitana azy tsy ho azonay amin'izay mety tiana indraisana azy fa arak'izay tena ao amponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia faly indray manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao pejy izao tonga fotoantsika ahafahana mifampizara sy manome ny hafatra ary mino izay fa dia ikasika anao ny Tompo androany meno amin'ny fonao dia atongolany ny sofinao ny filazany amaky ny sotra masina vetrany isika salamo fa 2:20 andeny fa enina sy fa fito no anomboantsika azy angatantsika andrala sitraka ny famakina anjany amin'ny anaran'i Jesosy mangata fiadanana ho an'i Jerosalema ambinina anie izay tianao fiadanana aneo ao anatin'ny mandanao fanambinana aneo ao andapanao amen. Amen. Dia ny Romanina faharaiky ambin'ny folo no Romanina toko faharaiky ambin'ny folo indray no vakindra lamanantsoa andeny fa 5:20 ka hatramin'ny fa 7:20. Nanaran'i Jesosy fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izany zava-miafina izany rahalahy fa andreo mihevitra ny tenanareo ho endry ianareo fa misy fahamafiam-po manjoa ny Israely sasany mandrapiditra ny hafenony ny jentilisa ary amin'izany dia vonjena avokoa ny Israely rehetra araka ny voasoratra hoe ivoaka avy any Ziona ny mpanafika ary ampiala ny ara-tsim-panahany amin'ny Jakoba izy ary izao ny fanekeko aminy raha manaisitra ny fahotany aho raha ny amin'ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny amin'ireo fa raha ny amin'ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantson'Andriamanitra dia tsy misy anenenany. Amen. Androany isika dia iresaka kely mikasika ny Israely sy ny fiangonana tatoato moa izany tao anatina herinandro vitsivitsy dia fantatsika ny zava-miseho sy mitranga mikasika ny ady indray izay misy ao Palestina ao Moyen-Orient zany dia mba tsara mafantatra hoe ohatry ny ahoana satria le salamo fa 2:20 ihany koa zany dia natsinge efa somary adinidiny kely izy iny dia nisy fotoana lasa miverina indray zany zao le izy dia mila fantatritsika hoe inona zao vanim-potoana izao manahoana zava-misy inona mbola marina inona no tsy arak'izay itsony. Ny tantaran'ny Israely dia miainga amin'ny tantaran'ny Abrahama dia ny zavatra izay fototra ny aingalle izy zany dia ny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra any Abrahama izay nilaza tahak'izao izy hoe itahy izay mitahy anao aho ary anozona izay manozona anao ary ho anao no ao an-taranakao no anomezako an'ity tany ity zay fampanantenana izay sy izay ina moa tezy ty promesse nomen'Andriamanitra izay dia zavatra nomen'Andriamanitra no ny amin'ny finoany Abrahama zay mampatonga ny Abrahama zany ny fiantsonan'ny Abrahama fa iny dia hoe raha ny finoana satria nino izy ina moa ny finoany Abrahama rehefa niteny tamin'ny Andriamanitra hoe mialay eo amin'ny tranonao sy ny tany rainao dia mandehanany amin'ny tany izay ho atoroko anao dia lasa Abrahama tsy niady hevitra fa lasa izy nandeha nakany amin'izany tany izy zany rehefa tonga tany izy dia notenenin'Andriamanitra indray omeko anao ty tany ity jereo miakara amin'ny toerana ambony zay hitanao rehetrarehetra na avaiza dia ho an'ny taranakao sy sisa rehetra dia zay zavatra zay no antony nanomezana ny teny fikasana ho an'ny Abrahama. Rehefa niteraka Abrahama dia niteraka izy any Ismaela sy niteraka ny Isaka tao amin'ny Isaka indray ny teny fikasana teraka Isaka dia niteraka izy any Jakoba sy Esau tao amin'ny Jakoba indray nidina ny teny fikasana. Rehefa niteraka Jakoba dia niteraka ny 12 lahy izy dia ireo no nisy taranaka indray fa zao ny fandehan'le izy le fampanantenana zany nandeha teo amin'ny Abrahama nandeha teo amin'ny Isaka ary nandeha teo amin'ny Jakoba zay le hoe Andriamanitry Abrahama Isaka ary Jakoba ireo no nantso ny fampanantenana
fa rehefa tonga teto amin'ilay rantsana amin'izay zay tsy iza fa Israely zay tsy iza fantaranany dia ireo olona ireo tsy mitovy amin'ny razambeny fa ireo olona ireo dia olona mafo nivadika foana fa zao ny fandehala izy nefa noho ny amin'ny teny fikasana zay nomena nyreo ray anankitelo ireo le trois pères zany dia tsy azon'Andriamanitra fa fanamitsy le izy fanamisy ary ny fivadiana dia tsy maintsy niverina foana le izy tsy azo afoy mihitsy Israely noho ny amin'ny fampanantenana izay nomena any Abrahama, Isaka ary Jakoba tsy mety dia nandeha teny ny andro sy ny fotoana ny vanim-potoana Mosesy dia teo eo amin'ny 510 taona talohan'i Jesosy Kristy teo dia rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana dia haitsika tsara ny tantara ho an'izay mpamaky baiboly fa teo amin'ny lalan'ny tany efitra nandritry ny 700 taona dia tsy nanao fa tsy nivadika ry zareo vadika izy dia tafiditra ny tany Kanana ihany ripaka daholo aloha le mpivadika rehetrarehetra le mpikomy fa niditra ny tany Kanana laya taranaka vaovao rehefa niditra indray ny taranaka vaovao dia nomena ny Josoa ry zareo dia nitondra azy Josoa fa rehefa maty Josoa dia nivadika indray ry zareo dia rehefa mivadika izy dia nomen'Andriamanitra nyreo mpitsara be deaibe anisan'izany ry Gideona anisan'izany ry Jefta anisan'izany ry iza koa Debora mpaminany vavy anisan'izany ry Samsona anisan'izany olona marobe tao anatin'ny boky mpitsara fa isaky maty ireo mpitsara reo dia mivadika indray ny Israely vadika ny Israely vadika ny Israely rehefa tonga ty amin'ny bokin'ny Samoela indray dia ozy izy ny Israely hoe nomena mpitsara farany izy dia tsy iza fa Samoela mbola mpitsara sady mpaminany dia nomena ny Samoela izy dia zao rehefa niantitra Samoela dia ozy izy ny Israely hoe manina ozy izy zay ozy izy mba meo mpanjaka fa zay tsy mba tahaka ny firenena hafa rehetrarehetra manodidina anay fa zay mba mila mpanjaka dia ozy izy Andriamanitra Samoela zany nahalala hoe tsy sitrapon'Andriamanitra zany fa ozy Andriamanitra hoe satria izy mila mpanjaka da omena mpanjaka zany dia nomena Saola ry zareo nomena ny David izy dia le tantara zany dia isaky mihetsika dia mivadika foana ry zareo tonga teo amin'ny tantarany teo amin'ny Saoly teo amin'ny Davida dia maty Davida dia tonga Solomona mbola lamindamina ihany tantara nanondrana koa Solomona nanomboka nanondrana Solomona nanondrana ihany koa ny Israely zaraina roa fanjakana Jeroboama sy Rehoboama samy zanako sy Rehoboama raha tsy diso zanaka Solomona fa Jeroboama mpanjakan'ny Israely dia mivadika foana ry zareo lasa mivavaka amin'ny andriamanitry Filistina Bala Asera sisa rehetrarehetra rehefa mandeha ny fotoana Andriamanitra zany tena maro-po be mihitsy noho ny amin'ny fampanantenana zay nomena ny Abrahama Isaka ary Jakoba tsy azony kitihana mihitsy ry zareo fa zay fa tonga teo amin'ny vanim-potoana amin'izay ny Salamo 122 vakitsika teo zany dia tsy iza fa salamo nataon'i Davida dia fampanantenana izay manambara zavatra tahaka izao hoe vava ho an'i Jerosalema fa mahazo fitahiana zay mivavaka ho an'i Jerosalema zay zany vanim-potoanan'i Davida raha tsy diso 210 taona talohan'i Jesosy mandeha ny andro sy ny fotoana amin'ireny vanim-potoana ireny dia mila fantatritsika zany fa ao anatin'ny baiboly dia misy zavatra manaraka vanim-potoana dia jerentsika zany androany ohatry ny ao amin'ny fandehan'le izy rehefa nandeha ny vanim-potoana dia nisy fotoana amin'izay raha Andriamanitra tena leo amin'izay ary izy leo io manomana famonjena amin'izay izy ho an'ny firenena rehetrarehetra anatanteraka promesy roa tsy naneny Abrahama promesy voalohany ho amin'ny taranakao ty tany ty promesy faharoa ho amin'ny taranakao ny tahina ny firenena rehetra le promesy voalohany le fampanantenana voalohany fampanantenana ranofo itahy zay mitahy anao manozona zay manozona anao zany zavatra zany dia mbola marina eo amin'ny Israely satria le fampanantenana anankiroa ireo zany dia misy anankiray tsy azony lavina mihitsy fa tsy maintsy nitazomina foana dia zay le ho an'ny Israely fa le fampanantenana faharoa dia ho an'i Jesosy dia zao mifandeha le izy hoe ho amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra dia tsy iza fa Jesosy Galatiana 4 ny apôstôly Paul mamerina ny fanazavana an'izay zavatra zay nandeha le promesy voalohany nitazomin'Andriamanitra foana nanomboka tamin'ny andron'ny Abrahama mandra-patongany raha tsy diso ako 710 taona teo eo daty marina angamany 710 taona ny voan'ny promesy mandra-patonga an' Jesosy Kristy zany nandritra n'izay vanim-potoana zay zany 710 taona
tonga ny fampanantenana mandra-patonga amin'ny taona amin'izay 300 teo eo tamin'ny andro nosy jereo tsara faharetan'Andriamanitra 150 taona tsy miova mihitsy izy fa maharitra foana amin'ny Israely, maharitra ny adalany Israely rehetrarehetra tonga aty amin'ny vanim-potoana ny Osea amin'izay. Osea toko voalohany 5 dia manambara zavatra amin'izay Andriamanitra, mandeha le tantara, mandeha le tantara, mandeha le tantara, manomboka eto amin'izay ozy Andriamanitra, tapitra amin'izay ny tantara, hiditra vanim-potoana hafitsika, hiditra sika amin'ny atao hoe Loami. Nasainy niteraka Osea anankiroa, ny anankiray tsy tadidiko fa ny anankiray dia zao hoe Loami no anarany. Dia ny dikan'io Loami io dia zao manomboka zao tsy oloko intsony Israely. Tapitra amin'izay zany ny vanim-potoana anankiray nanaovan'Andriamanitra, misy an'ilay nivakiny Rahalamana-tsoa teo hoe nangina amin'izay Andriamanitra. Ao alolo-kely ao izy le tamin'ny voalohany izy niresaka hoe amin'io Romana toko 1:20 anadino mandrakizay ny olona va Andriamanitra? Tsy anadino mandrakizay izy, fa misy vanim-potoana amin'izay angina amin'izay izy, angina izy. Tonga teo amin'ny taona 700 dia nangina amin'izay Andriamanitra, navoaka ny Loami. Fa aminan'iny io Loami mijanona amin'izay aloha le izy. Fa inona ny anton'le anginany? Ijery ny jentilisa amin'izay izy dia ijery ny atao hoe fiangonana amin'izay izy. Ny atao hoe vanim-potoanan'ny Israely zany rahalahy dia mandra-patonga le Loami. Izay no mampatonga ny baibolintsika misy boky 900, baiboly protestanta aty zany misy boky 900. Satria maninona? Tsy nampidirina tao ny vanim-potoana izay nangina n'Andriamanitra. Nanomboka teo amin'ny taona 700 dia nangina Andriamanitra, ary nanomboka teo amin'ny taona 700 dia misy zavatra hafa amin'izay karakarain'Andriamanitra. Zavatra anankitelo no mamaritra ny firenen'i Israely. Zavatra telo mamaritra azy. Ny voalohany indrindra dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia ny tempoly. Ny fahatelo anankiefatra moa zany. Voalohany fanatrehan'Andriamanitra, faharoa ny tempoly, ny fahatelo dia ny fanjakan'Israely, ny mpanjakan'Israely, ary fahaefatra dia ny tanin'ny Israely. Ireo zany ny tena mamaritra azy. Fadimy dia ny vahoaka. Ireo zany izy rahampinan'le fadimy. Dia zao amin'izay ny zavatra mitranga ao anatin'ny tantara. Nihitsana amin'izay ireo momba ny Israely ireo, le karakteristika ny Israely nahitsan'Andriamanitra tsikelikely. Napetra ny Loami aloha, ny Loami nalefa ny voalohany, ny sorona ny mpanjaka moa zany, ny mpanjaka ny sorony voalohany. Tsisy fanjakana tsony tao Israely nanomboka tamin'ny andro Nebukadnezara. Tsisy tsony. Tsy manana mpanjaka tsony ny Israely. Ny ala aloha zay ny anankiray, tsisy tsony ny mpanjaka. Niditra vanim-potoana ny Loami dia nesoron'Andriamanitra ny fanatrehany. Ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny Israely dia ilay atao hoe fiaran'ny fanekena. Zay nisy ny teny arona, zay mitsimoka, zay nisy ny mana io tsy nety loha, natao tao anatin'ny fiaran'ny fanekena. Ny teny arona, ny atao hoe tehana dia hazo maty, fa rehefa natsatoka tao anaty tany dia nitsimoka aviavy, dia natsofoka tao anatin'ilay fiaran'ny fanekena. Nisy ny atao hoe Orima sy ny Tomima. Ny atao hoe Orima sy ny Tomima dia fahafantarana sitrapon'Andriamanitra rehefa andeha hiatafika ny Israely. Dia zao alefa ny Orima sy ny Tomima dia fantatra hoe mandeha sa tsy mandeha, andresy sa tsy andresy, ho faty sa ho tafavoaka. Dia iny ny alalana sitrapon'Andriamanitra. Nisy zavatra be dia be tao anatin'io fiara fanekena io. Fa fanampin'izay nisy ilay andro rahona izay nidina. Dia rehefa tonga ny atao hoe Loami dia niala amin'izay ny andro rahona, niala teo amin'ilay fiara fanekena dia tsy miverina teo tsony izy. Nanomboka tamin'ny taona 700 io. Dia io fiara fanekena io mandrakitiny androany mbola nijanona tao foana zany le fiara fanekena, fa fanatrehan'Andriamanitra tsy tao tsony. Niala zay ny faharoa. Niditra taona 700 tsika amin'izao fotoana iainantsika zao zany, 700 tao aorianan'i Jesosy Kristy, dia no ravanin'ny Romanina ny tempolin'ny Israely. Dia potika tanteraka. Zay le faminanian'i Jesosy hoe tsy misy vato mahazo fanongo eto aminao ka tsy azo oravana. Rafa le tempoly tao Jerosalema. Ary tsy hitatsony mandrakitiny androany ny fiaran'ny fanekena. Satria le fanatrehana mihitsy no efa lavin'Andriamanitra amin'izay le izy. Ravan'ny tempoly tsy hitan'ny fiaran'ny fanekena. Ina sisa ny tavela? Ny tany sy ny vahoaka. Teo amin'ilay taona 700 ihany koa voaroaka daholo amin'izay reto rehetra reto, reto roa reto. Tsisy tsony zany amin'ny maha Israely ny Israely.
nanomboka teo amin'ny taona 70 rava tanteraka. Tsy misy mifanatrehan'Andriamanitra, tsy misy mpanjaka, tsy misy tempoly, tsy misy tany ary tsy misy vahoaka. Zay le fandavan'Andriamanitra azy. Zay le vakitsika teo hoe andao azy mandrakizay va Andriamanitra? Tsy zay fa inona ny antony izy hitodika amin'ny fiangonana amin'izay Andriamanitra. Jereo tsara ingezao zavatra fampitahana zao hoe tamin'ny andron'ny Abrahama Genesis 7:20 angamba misy any tantara dia andeha andrava Sodoma Andriamanitra. Rehefa andrava Sodoma izy dia jereo tsara zavatra mitranga sy miseho fa nangataka Abrahama hoe optehanao va ovononao miaraka va ny marina sy ny meloka, mety mamisy 50 marina ange hoe dia ahoana izy Andriamanitra raha misy 50 marina ao tsy aringako ny tanàna ray manontolo. Ny fara tany amin'ny chiffre 10 le resaka, raha misy 10 marina ao tsy aringako ny tanàna ray manontolo. 10 fotsiny dia ampy 10. Fa tonga aty amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy sy ny Israely 3 lany ray mibebaka tamin'ny Israely 3. Ary rehefa nandroso ny fiangonana 5 lany ray mibebaka, mbola tsy koty ny vehivavy sy ny ankizy. Fa inona ny tantara? Naringan'Andriamanitra ny Israely. Inona zany zavatra zay tiako izarana aminao sady ao anatin'le izy? Ny famakiana ny soratra masina dia mila mafantatra tsara ny atao hoe vanim-potoana. Satria lay fampanantenana izay nomena tamin'ny andron'ny Abrahama misy 10 marina ao dia tsy azo nentina taty amin'ny vanim-potoana ny Jesosy. Fa ny 5 lahy dia tsy ampy, tsy nandripahana ny Israely. Fa ny 5 lahy dia voavonjy noho ny amin'ny zavabitany, noho ny amin'ny tsontsone noho ny amin'ny zavabita moa zany fa noho ny amin'ny famonjen'Andriamanitra izay noraisiny. Fa tsy ampy na navotana ny firenena satria tsy hany intsony lay fampanantenana. Raha mamakitsika zany an'ilay Salamo fa 2:20 izay miresaka hoe vavao an Jerosalema sy ny sisa rehetrarehetra dia marina iny tamin'ny vanim-potoana izay nanoratany mpanao Salamo an'iny. Fa rehefa miditra amin'izay aty amin'ny Loami, Hosea 1:7 dia tsy zay tsony le izy fa mino tanteraka mihitsy amin'ny foko rehetrarehetra fa zay rehetrarehetra tao amin'ny Israely dia nivavaka ho an'i Jerosalema daholo. Fa inona ny zavatra nitranga? Rafy Jerosalema. Ary mandrakity ny androany izay resantsika tsy rétabli Jerosalema fa mbola moskeny ao ampovoaniny ao. Ho avy fotoana isy ny rétablissement sy ny fiverenana. Fa hatramin'izao aloha dia mbola io izy io. Nanomboka tamin'ny taona 750 dia miverina amin'izay ny restauration an'Israely. Manomboka manoman'Andriamanitra ny fiverenan'Andriamanitra amin'ny Israel. 10 le izy dia jereo tonga ny taona 750 dia restauré ny tany tafody ny tany ary tafody ny vahoaka, ny apahan'ny vahoaka. Fa mbola tsy izy rehetra io, mbola jiosy fotsiny ireo tafody ireo. Natao hoe jiosy dia Benjamina sy Joda, izay natao hoe jiosy. Fa natao Israely dia izy 12. Fa reo tafody ireo dia foko vitsy fotsiny ihany, Benjamina sy Joda. Zay zany ireo hitantsika ao reo, tsy Israely ireo zany ny tena marina fa jiosy. Zay ny tena marina amin'izy ireo. Reo ny tafody, ny tany sy ny vahoaka. Reto telo reto mbola tsy tafapetraka dia tsy inona fa ny tempoly ny fanatrehana ary mpanjaka. Teny zavatra zay ataon'Andriamanitra amin'izay manomana izy ho ampodiana tsirairay ireo zavatra ireo. Ho ampodiana tsirairay, ho ampodiana amin'ny mpanjaka dia tsy iza fa Jesosy. Tsisy mpanjaka ao président ny ao prime ministre ny ao zay ny ao fa tsisy mpanjaka ao. Fa ho tafody ny mpanjaka dia tsy iza fa Jesosy. Ho tafody ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy iza fa Jesosy. Ary ho tafody ny tempoly dia tsy iza fa Jesosy. Mety mbola anao tsy hoe mety moa zany fa ao anaty programa ihany koa zany zay ambaran'ny Daniela 12 raha tsy diso ny tempoly fahatelo izay ho atsangana ho ampodiana daholo ireo. Zay vao miverina amin'ny Israely amin'izay Andriamanitra. Mandritra zay vanim-potoana zay taona 300 mandrapafen'ny isan'ny jentilisa zay ilay vakinsy teo. Dia tsy mitodika amin'ny Israely aloha ny mason'Andriamanitra. Le fampanantenana ray tsy avotsiny mihitsy itazy mitahy anao anozana zay manozana anao. Mbola marina foana zany jereo fa mandrakity ny androany isika zao mahalala hoe ina moa testy ny fireneny Israely tena voatafoana nisy fotoana tsy fantatro tsony anara le guerre na guerre de 6 jours na firy fa 7 tapitrisa nge rahalahy nisan'ny arabo 7 tapitrisa niady zay manana fitaovam-piadiana sy fantatsika ny aromotany sy ny fasiahany niady tamin'ny Israely
izay voavy mibaboy ny Hitler tsy tadidiko ny isan'ny Israely na enina tapitrisa zay tatsany akamarony fa tsy naresy andry rala de io tafiditra ao io izy ary tsy azo roahanao izy ary tsy azo atao nininao izy fa eo izy eo nininna fandrenesanady sy nininna hoe manao azao tsy azo etsehanao zany io fa ao izy miandry mesiany ao izy miandry fampidina rehetrarehetra izay hitranga fa zao mandritry ny vantaona zay zany le fampanantenana voalohany zay natao tamin'ny Abrahama hitazy mitahy anao anozona zay manozanao ho antarana koa ny anomezako an'ity tany ity efa ho 750 taona ary zalany ny ala tao fa tafody jereo ny tantara-pirenena raha misy an'izany na ny iray ary fa tsisy tantara-pirenena tafody zany lasaizany grika zao lasaizany Nebokadnezara sy ny taranany tsisy fantatra na lasaizany persianina sy ny medianina izay mpanjakany zao tontolo zao fa iny tsisy fantatra tsony fa miparitaka tsisy fantatra vestige du passé any musée sisa misy azy hoe ty tamin'ny andron'ny persianina ty tamin'ny andron'ny Alexandre le Grand ty tamin'ny andron'ny Nebokadnezara ty tamin'ny andron'ny Darius ty tamin'ny andro zao fa tsisy ninina fantatra fa Israely tafody satria maninona misy fampanantenan'Andriamanitra tsika zao mieritreritra hoe ady manararoatra zany mizara hoe ny mpanjakan'izao tontolo zao gendarme du monde mo filaza azy amin'ny hoan'izay nianatra histoire de hoe ny Amerikana fa ny ao ambadiky ny Amerikana nge tsisy afa-tsy jiosy tsika maheno an'izany anarany zany hoe Rockefeller fa zany Rockefeller zany nge fianakaviana jiosy zany matanjaka indrindra ny États-Unis tsika mahafantatra mety mahafantatra an'izany ihany koa zany atao hoe Rothschild fa zany Rothschild zany nge jiosy tsika mieritreritra zao hoe misy ny atao hoe sampapitsikilovana eto amin'izao tontolo zao tany amin'ny andron'ny sovietika de nisy ny atao hoe KGB amin'izao fotoana zao mbola misy ny atao hoe CIA fa tsy fantatry ny olona de zao ny sampapitsikilovana matanjaka indrindra manerana zao tontolo zao de ny sampapitsikilovana jiosy fa tsy CIA ny eritreretin'ny olona hoe matanjaka indrindra fa ny jiosy ny matanjaka indrindra tsy tadidiko na mohad na ina tsy tadidiko zay anarany fa ny endry zareo ny matanjaka indrindra manerana zao tontolo zao satria ny fitahinany Abrahama aranofo de tsy miala aminy fa ny ara-panahy tsy misy présence n'Andriamanitra tsony afa-tsy jiosy vitsivitsy ihany mety anaiky ny filazantsara fa ny ankoatran'izay de amafisina ny fona satria maninona hitodika amin'ny vahoaka ny Andriamanitra de tsy na fa le vahoaka ara-panahy de tsy na fa ny fiangonana miditra amin'izay ary tsika amin'ilay resaka Israely sy ny fiangonana voaresaka zay le Israely de miresaka zany eto hoe ny salamo 2:27 dia salamo zay marina tamin'ny fotoan'androny mara zany tamin'ny fotoan'androny fa ankehitriny ny fon'Andriamanitra tsika zany mitady ny fon'Andriamanitra ankehitriny amen mitady tsika hoe aiza ny fon'Andriamanitra ny fon'Andriamanitra de tena tao Jerosalema mihitsy tamin'izany fotoan'andro any rehefa natsangany Solomona ny tempolo tao Jerosalema tantara faharoa toko fafito andiny 7:12 zao ny fanambarany fa tsy 7:12 moa fa 2:12 izy manomboka raji-diso efa natokako ho ahy ity fitoerana ity ho fitoerana atao fanatitra ho ahy izy izy de zao amin'izay indro raha mampiantona ny andro ka tsy asiako ranorina milatsaka amin'ny tany asaiko mandany tany ny valalana terako aretiny mandrignina ny oloko raha ny oloko zay natsona tamin'ny anarako ho avy anitry tena hivavaka hitadiny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony de niny amaly azy ianao ny an-danitra de amela ny elony de manina koa anasitrana ny taniny jereo tsara amin'izay zay verset zay ho ampitahantsika ny zava-misy afahantsika milaza hoe manahoana tokoa marina ve ty resaka vanim-potoana ity fa tonga atsika zany zay le fampanantenana nataoko aty mandalo amin'izay tsika le Osea toko voalohany andiny 7 tsy etotsony miditra tsika amin'ny vanim-potoanan' Jesosy de jereo ny zavatra mitranga tamin'ny vanim-potoanan' Jesosy amin'izay fa ozy ako hoe raha ny oloko zay natsona tamin'ny anarako avy anetry tena hitady ny tavako hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaony zay amela ny elony de anasitrana ny tany fa jereo fa tsy sitrana tsony Israely tsy sitrana nefa le fampanantenana eo le fampanantenana tena ho azy fa efa tsy vanim-potoana intsony le salamo 122 vava ho an'ny Jerosalema tena ho azy fa efa tsy vanim-potoana intsony efa tsy antsony ny fon'Andriamanitra aloha le ina moa izy ty le tsodrano azony Abrahama sisa no aktif no miasa ao amin'ny Israely fa ny fifandraisana am-pana efa tsy antsony fa efa aiza ao amin'ny fiangonana amin'izay zareo nareo tsara fa rehefa mamaky ny baiboly ianareo
tsy mahitinareo anatin'ny filazantsara Matthieu, Marka, Luka, John ka nivavaka ho an'i Israely Jesosy tsy mivavaka ho azy izy niakatra tendrombohitra fotsiny izy teny jery an Jerusalema ary Jerusalema ary Jerusalema impiry any tambombanao tahaka ny fambomban'ny reny akony zanany fa tsy nety ianao ko ankehitriny ozy izy ho hitanao ny sazinao vokatry ny tsy fahalalanao ny vanim-potoana izay namanginanao nisy ny vanim-potoana ny teny fikasana fefa tsy zany tsony tamin'ny andron' Jesosy tsy nivavaka ho an'Israely Jesosy tsy nanisy resaka mikasika an'izany intsony izy ary tsy niteny tamin'ny mpianana izy hoe mivavah ho an'Israely vavah ho an Jerusalema vavah ho an'izao azadiny mivavaka zao ohatr'izany mantsy ny fanaon'ny olona rehefa andeza izy manao afatrafatra ho an'izany zao vavah foana raka izy alohan'ny akarany teny an-danitra tsy teny an-danitra teny izy nilaza rahalahy ry lehilahy Israeliana ry lehilahy Galiliana za mijanony eto fa zao vavah foana ho an Jerusalema tsy nanao an'izay izy fa inona ny afany de tsotra raha ihany dity raha ihany nomeko anareo ny fakatiavanareo ny eklisy ny afatra nomeny amin'ny Petera tsy hoe Petera teny firenenao karakara tsara reo ny rahalahinao reo jiosy reo eto ambavaka reo mifona ho an'ireo mangatah ho an'ireo misora ho an'ireo atovy zao reo vitao ny adidy mandehana ny fidy rehefa fotoanany tsy zany ny afatrafatra ho an'i Petera fa inona ny afatrafatra ho an'i Petera tiava ianao niondrika any so vanim-potoana izay misy atsika zao zany taona 300 melohan'i Jesosy mandra-piavin'ny fafenon'ny isan'jentilisa ina le fafenon'ny isan'jentilisa complet ny isan'ny fiangonan'i Kristy rehefa feno ny isan'ny fiangonana zay vao iverina amin'Andriamanitra amin'izay verina amin'ny Israely amin'izay Andriamanitra zay vao miditra isika amin'le tantaran'ny Hebreo amin'izay amin'ny bokin'ny Hebreo misy an'le teny ohatr'izao hoe ary anao fanekena vaovao aminy aho ozy izy dia fanekena hafa zay tsy tahaka ny nataoko tamin'ny razany fa izy ireo tsy nitazona amin'ny fanekeko ary za tsy nitazona ihany koa an'le izy fa anao fanekena vaovao ary izy ireo oloko ary zao Andriamaniny ny mpandinika baiboly sasany dia manafangaro an'io fanekena vaovao voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo io amin'ny fanekena vaovao atsika le hoe ity fanekena vaovao ny amrako tsy iny eo ambara amin'ny bokin'ny Hebreo io fa ny ambara amin'ny bokin'ny Hebreo dia fanekena vaovao ho an'i Israely rehefa iverina amin'ny Israely le Romana 1:20 vakisy teo le hoe tsy anadino mandrakizay ny olona Andriamanitra fa rehefa feno ny isan'jentilisa dia miverina amin'ny Israely amin'izay Andriamanitra ary voavonjy daholo Israely ny voavonjy za zany manararoatra ihany koa mba mizara fahalalana fa manjary ampitahoriny olona zavatra tsy tokony atahorantsika ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy zao misy an'ireny hoe 144,000 ireny dia be dia be ny olona teny an'izay ihany ny voavonjyko dia ahoana moa dia inona dia ahoana zany dia efa voasoratra ohatran'izao fa ny dikany 144,000 iny le hoe ho voavonjy daholo ny Israely misy apahana Israely izay ho asitaka Andriamanitra any amin'ny dezera mandritra ny vanim-potoana izay sy ny fahorimbe ireo asitaka Andriamanitra any amin'ny dezera reo no voavonjy daholo ary nisan'izy ireo dia 4,400 sy rahetsy 2,100 isaky ny foko 12 ny Israely dia reo no voavonjy fa mbola tsy ho avy zany vanim-potoana izany fa mbola isika aloha zao zay no mahatonga atsika rahalahy manosika efa 4-5 zao raha tsy diso manosika fa ny fiangonana ny zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra ny fiangonany Jesosy no mifamatotra amin'ny fony Jesosy ankehitriny fa tsy zany resaka za tsy manambany Israely fa tsy zany le vanim-potoana zao tsy zany le vanim-potoana io mantsy tena misy zavatra be dehibe mihitsy ny lasa arak'le resako hoe rehefa tsy fantatry ny olona izy dia lasa miazakazaka izy any amin'ny zavatra le zavatra tian'Andriamanitra entiny ambavaka le afatrafatra tian'Andriamanitra entiny ambavaka ny epistily rehetrarehetra manafatrafatra an'izany mifampivavah vavah ho anay mba nokafan'Andriamanitra ny lalana ahafahana mitory ny filazantsara vavah ho anay vavah ho an'ny rahalahy rehetra tiavany rahalahy rehetra feny zavatra rehetra fakatiavana fa zany ny zavatra lehibe indrindra le zavatra afaran'Andriamanitra tsy ataon'ny olona fa le zavatra kipitsopitso nefa tsy afaran'Andriamanitra tsony zay indray ny ataon'ny olona misy taraiky foana ao anatin'ilay eritreritra ilay zanak'olombelona mitovy amin'ny Israely ihany ozy Andriamanitra tamin'ny Israely ndana miditra ao Kanana fa omeko anareo ny tany lasa zalany hitra tao ngeza beko zay tsy ho ao maty aho zay rehetrarehetra
tapitra indray le vanim-potoana ny tenenan'Andriamanitra hoe mandehana makao. Lasa indray izy rehetrarehetra andao oranga. Hozy izy Mosesy ho fatinareo. Raha miditra ao amin'izao vanim-potoana izao, teonareo ny tokony nandeha. Zao nareo efa ankiomya, efa maty ry Kora sy Datana sy Abirama sy ireo olona nioko rehetrarehetra. Zao nareo vao mieritreritra indray hiditra ao, tsy momba nareo Andriamanitra. Lasa zalahy hiditra. Efa tsy vanim-potoana intsony. Ary izay rahalahy no mampatonga antsika miresaka sy mifampizara fa mila mianatra miaino ny fanahy masina isika. Dia mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa misy ny vanim-potoana. Rehefa mamaky ny Baiboly, misy ny vanim-potoana. Ity Deutéronomia 20:20 ity, misy vanim-potoana ho an'izany, dia misy tsy ho an'izany intsony. Misy zavatra ambaran'i Jesosy. Resaka didy sy lalàna, vanim-potoana ny Jesosy zany, dia misy tsy amin'izany intsony. Zay ny ilana ny fanahy masina, zay ny ilana ihany koa ny ministera 5 izay napetraka Andriamanitra ao anatin'ny fanompoana ahafahana mitarika ny olona. Ka zao no vanim-potoana izay iainantsika izao vanim-potoana ny fiangonana izao. Ny afatra aminao dia somary le Salamy 2:20 teo ihany zany. Tao iverenantsika jerena nge. Fa ho ampifanarahantsika amin'ny vanim-potoana. Dia zao mifandela izany. Mangata fiadanana ho an'ny fiangonana. Ambinina ny izay tianao. Fiadanana ny ho anatin'ny mandanao. Fanambinana ny ho an-dapanao. Ho antsika fiangonana zany. Zay ny tenenin' Jesosy. Fiadanana ho anareo. Ny fiadanako tsy fiadanana zao tontolo zao. Ny atao hoe fiadanana zao tontolo zao confort matériel, tsisy problème, tsisy manadala, endry tsara daholo ny ankizy, tsisy ninina manorisory, fa mahafinaritra ny fiainana. Misy toute option anatin'ny trano. Fa ny fiadanan'i Kristy fiadananao am-po. Zay ny navelany ho antsika. Zay ny afatritsika amin'ity androandroany ity. Mivavaha amin'ny fiangonana. Vavahana angonan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Mifonao amin'ny fiangonana, mangatao amin'ny fiangonana, mangatao amin'ny ratsambatan'i Kristy. Ataovy lehibe ao am-ponao zany, fa zany ny zavatra izay mampirona ny fon'Andriamanitra ankehitriny. Araka hivavaka tsika. Andriamanitra rainay eo mbola misaotra anao indray izahay noho ny amin'izany zavatra izay ambaranao izany. Rehefa mandinika izay ny zavatra zany dia tena mahatsiaro mihitsy ny hoe Israely tena loloavina tapony loha, tena natao nalaza sy sisa rehetrarehetra, fa ankehitriny ny masonao. Israely zany taloha tena nitenenina hoe malala eo masoko ianao, be voninahitra ianao sady tsy foka. Fa ankehitriny aty aminay fiangonanao indray ny anambaranao an'izany. Aty aminay fiangonanao, Israely tsy nanolorana an' Jesosy ho faty teo ambony hazo fijaliana. Jesosy tsy maty ho an'ny Israely, fa Jesosy maty ho an'ny fiangonany. Zay ny nambaran'ny Efesiana 5:5 zay nivakinay hatry ny voalohany zao afatra izao tompo. Matsiaro izay ny alehibenay sy ny asarobidinay tsy rairay avy ny singa rehetra amin'ny tenan'i Kristy. Ary mino fa misy kasika manokana ny emponiny tsirairay avy atakarany sy alalany, ny alehibeny sy ny asarobidiny sy ny alafovidiny zany ferahana aminao izany Kristy tompo. Fa la Israely zay nindraindraina fa iny nakipin'Andriamanitra, natodika Andriamanitra mihitsy mimasony aloha hoe tsy antsony zao aloha. Fa ny fiangonana endrere zany fitiavanao anay. Endrere zany alafosambidinay tompo. Endreny zavatra rehetrarehetra zay. Ndray zay Jesosy variana am'le fitahina kely dia hitanao le fitahina Israely ny tsiritina, le zavatsony Israely ny tsiritina. Sy zavatsony zao tontolo zao. Fa tsy takatra ny asarobidina eo mason'Andriamanitra tsara loatra ianao. Androany zay hira hoe endreny amaron'ny sonomena ho aray. Ny aiko hoe navotanao ny eloko ny fononao. Tena Jesosy eo misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, misaotra noho ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny fanavotana izay nomenao anay. Ifampivavaka izahay Jesosy. Hivavaka izahay ho andreo izay Israelinao nefa mbola nivelan'ny vala, reo izay vahoakanao reo izay olom-bo fidinao nefa mbola ivelan'ny vala, mba ho tafody izy ireo Jesosy, mba ho izay tena ho amponao marina tompo, nampidoboka ny fona ihany koa Jesosy. Ufai ny fonay, ufai ny fonay, ufai ny fisainana sy ny fihevitra, amezanay tombon-dainy sy lanjany zany fiangonanao izay nividinao tamin'ny rano zany. Na ho
anao mihitsy ny masonao tsy hoany amin'izany vahoaka anao no fidianao izany mba ahafahanao mamonjy anay aloha mba ho ararotinay anie zany ary ho takatra iny ny alehibeny sy ny asarobidiny zany ozy izy Paoly nilaza mihitsy hoe lay tena lay oliva natoraly natsatoka nongotana dia napetaka teo lay oliva manirinery ho azy izay tsisy valeurany ankory fa novonjainao izay saotra Jesosy endrenia maroniso Yesu nomena orai uaiku ni aiku e navutana zanaka vovonjy re ity zanaka voavonjy re kave lomelonere e azoko toko Jesosy e azoko Jesús, Jesús, lai per la suma di sua, lai per la suma di siva. Ni zavatsuni tanire, ni zavatsuni tanire. Diazia oko. Ciao kutuku enirako eniraju erabu Tizanakau voavonzire Cave lume Di foco noidera Ni foco Sauta si ananjana anuvun kanao zay sitraka rehetra anuvununa anao zay sitrakao zay sitrakao Dai falfal si ravraviran zany eny raiko lafidy loatra ny fafana miry zany eny oriraiky e ravoravo ea e ravoravo tompo ity zanaka
tonga mbola ataontsika hoe enraiko laza hoe ty zanakao foavonjy zanakao foavonjire kave elume olume. Eny ara-lasenabavy dia tonga famaranana fotoantsika. Sotra ny tomposika navita ny anio a, sotra anao ihany koa nanaraka hatramin'ny farany a, ary farany a fa tsy ny ambany indrindra misaotra ny rahalasy ny anabavy mpiara-miasa diarana tosa an'izao a fotoana izao. Misy ihany koa mpiara-miasa afo izay tsy voatery hitantsika eto a, fa any anatin'ny pejy a, any anatin'ny fanohanana, any anatin'ny fitondrana mbavaka, any anatin'ny fanomezana sy ny sisa rehetra samotahiny tompo daholo tsika fotoana manaraka toy izao ndray veloma to.